raha ny voalazan'ny premier ministre lehibe ny gouvernementa dia tsy misy ny daty voafaritra amin'ny tokony amerenana ireo fizidy chasse miisa 5 amzato eny ampelantanan'ny mpiasam-panjakana eny anivon'ny tompony andraikitra ny mpitandro ny filaminana samihafa ary eny anivon'ny mpitsara ihany koa. Isany nitondran'ny fanonkevina ihany koa moa ny resaka abus de pouvoir na ny fanaparam-pahefana any atsimony nosy any. Zareo andraikitra an'izany dia karakara an'izany zareo fa mbola tsy misy hoe tena fotoana hoe zao marina anoloana an'ilay izy fa za matoky fa izany zavatra zany dia fa mandeha ho azy any ary be moa ny raha isan-karazany misy ny zavatra tokony priorisena aloha dia sahala amin'ny hoe eo insécurité any atsimo hoe traitement d'urgence zany momban'ny hoe mila mbola tsy mihinana ny ankizy mbola tsy manana cantine be dia be ny zavatra fanafody ary zany rehetra izany dia fa hikarakaraina fa tsy mety hianga ihany zao fa vita zao ny fitaovana amin'ny fomba fiasana atoato dia fa vita momban'ny hoe organigramme sy namany dia efa milahatra tsara dolo aloha dia alefatsika amin'izay ny miasa any any misy any misy foana ny olona ny abus de pouvoir nao an-trano oe misy abus de pouvoir tsy naindreo hoe za ty ray aman-dreninao zany papanao dia tsy maintsy manaiky ainao kanefa tsy miresaka satria tsy firesahana tsy fankaizana tsy mifanerasera ka rehefa ohatran'izay dia manjary avy ny ady dia avy ny tsy fanarana ary raha tsy mahay le hoe ny maîtrise dia manjary lasa lavitra ny resaka ka izay no naova hoe tsy maintsy mahay mifanaraka tsy maintsy mahay miresaka fa ny olona rehefa ohatra hoe hoanatsimo zay dia zay aloha dia tsy maintsy hiresaka amindreo inona mahatonga anareo manao an'izao inona mahatonga anareo anao nyty ka iresahana zareo jerena miaraka am'zareo inona ny fanafodiny zany zavatra zany tsy hoe le zany fa raha ohatra kosa ka mbola tonga ny fanafody kanefa mbola tsy anaraka dia azafady fa mety hisy ihany koa ny fampisehoana ny biceps sy ny triceps dia eo no hitany fandehany manaraka momba zany